Aya, mbola tsara atsika jiaby. Ela tsary ny fampiresaka. Mba ty koragna ela ty zarara koragna fokifoky elo amintsika jiaby satria fa ela mara avy ko fampitogno donc zay tsika tsara ny tsy fampitafatafa tsy fampiresaka teto. Efa hitako trop maro loatra zegny le raha mandalo amina firenenantsika ny raha tsy mety maro feky ka mba tiany hoe hevitry hely zany any satria zo boka maro ny volagna ambilanareo président antsika présidentanay iasa de nambela izy fa nanetry za zegny le fagnazavany monsieur le président monsieur le président Rajoelina tsy ela teo nanetry za le fagnazavany nilaza hoe karazagna nagname définition ny Madagascar tsy maintsy mandroso. Izy hoe tsy azon'olona manko izy ny atao hoe Madagascar tsy maintsy mandroso. Madagascar tsy maintsy mandroso izy dia ny fagnanaovagna fotodrafitrasa izy manakaiky ny vahoaka izy ary ilain'ny vahoaka. Zegny izy le Madagascar tsy maintsy mandroso. Managna ny laharam-pahamegna izy ny ro taloha fa ny antsika izy de fotodrafitrasa. Ka variagna kely za sady talanjony no nalahelo hoe naregny sady nahita le fagnazavany monsieur le président ny atao hoe Madagascar tsy maintsy mandroso satria azadino fa ny voaka malagasy rehetra tsy vaky volagny no mahita sady nagnaraka ny vidéo igny ka tsy fantako asa zay angamba ny nampianariny ataotsika hoe ny conseiller nazy to na ny protocole ny président to tsy fantako hoe tahiana ahitany monsieur le président le définition de Madagascar tsy maintsy mandroso igny définition nambarany fa nalahelo za nahita igny ary mazava ho azo tsy magaga raha Madagascar mahantra karaha io raha Madagascar amin'ny situation misy azy am'izao fotoagna zao satria raha ny fandrosoagna manko no asianteny koragna tsotsotra fandrosoagna zany nge misy fototeny agnaty ao roso agnaran'ny fototeny amin'ny fandrosoagna zany hoe zavatra mandeha zany miroso aty dika zany hoe miavancer amin'ny teny frantsay miavancer ka atsika jiaby mahita hoe moa ve mipetraka zany ataotsika hoe le Madagascar tsy maintsy mandroso ina zany zavatra nandroso ary zany koa iangaviako mba miangavy ampanajana ho an'ny ministre rehetrarehetra amina fitondrany Andriamatoa Andry Rajoelina am'izao fotoagna zao ty ny ministre rehetrarehetra ho ary sy ny député izay manohagna azy ianareo rehetra iangaviako mba aza miantsy ady tompoko aza miantsy ady satria ny fitenenanareo fa hoe Madagascar tsy maintsy mandroso ary jamba ny mason'ny mpanohitra amin'ny fampandrosoagna ny Madagascar mitovy amin'ny magnasarazana vahoaka malagasy mitovy amin'ny magnasarazana satria ianareo ministre ianareo député sy ianareo zay mpanohagna no mahita le Madagascar mandroso nefa le vahoaka 30 millions mahita le Madagascar tsy mandroso ary mijaly miantsy ady zany miangavanareo tompoko antanandroa mba tsy amerimberina hoe mandeha tsara ny fampandrosoagna mipaka amin'ny vahoaka ny fampandrosoagna
dia makana fandrosoagna atsika mba miangavy anareo tompoko tsy tenan'izany tsy ameran'izany indrindra fa ianareo ministra vehivavy mitatatata isaka teteko hoe mahita fampandrosoagna amin'ny filoham-pirenena miangavy anareo mba tezez-vous tsy faharesena ny mangina rehefa misy zavatra efa tsy mety tsy faharesena zany fa fahindrina mba mangina anareo tompoko satria ny voaka malagasy fa efa mijaly tegna mijaly tsy mandroso ianareo nefa miteny hoe mandroso ohatrany hoe magnasara azy nao ina ny antony zavatra anankiroa lehibe no oresahako amin'ny voaka malagasy ary oresahako amin'ny mpanao politika indrindra fa le pomba fitondrana zavatra anankiroa fo ny rano tompoko aina ny rano averiko ndraiky ny rano tompoko dia aina énergie vitale aina ny rano ny jiro tompoko dia fahazavana zavatra anankiroa io fo c'est la base ilain'ny vahoaka maneran-tany ny rano satria ny vatan'olombelona dia mila rano ny sakafo dia mila rano ny zavatra rehetra dia mila rano jiro dia fahazavana jiro no iainana ao anatin'ny tokantrano jiro iasana jiro ilaigna amin'ny zavatra rehetra jiro sy rano mbola tsy voavany fitondrana io mandrakandroany averiko ndraiky jiro ndraiky rano tsy voavany fitondrana oetiny Andriamatoa Andradjoeliny jusqu'à androany efa fitotaona zay no nitondrany légalement ankoatrany le tetezamita fitotaona zay ho avy valitaona tsy hoela jiro sy rano tsy voava ny olana magnerany Madagasikara ka masoniza zany no tegna tsy mahita mason'le mpanohitra mason'le pisolelaka sy mpanogna fitondrana averiko ndraiky masoniza zany tsy mahita masoniza ny tokony atao opération cataracte mason'le mpanohitra sa mason'le pomba amin'ny fitondrana indrindra fa ny ministra isan-karazany sy ny député zay manogna masoniza zany no tokony atao opération cataracte sy tokony atao evasana jiro sy rano tsy voavany fitondrana oetiny Andriamatoa Andradjoelina sy premier ministre Ntsia Christian jusqu'androany nefa nanao fampelezan-kevitra Andriamatoa Andradjoelina tamin'ny collision misy izy no mampanategna agny mampiesona afaka 3 volana tampotra ny délestage ery rajonary mampiany ty nyteneniny 7 taona anao zao tompoko mivavy ny olana ny jiro mivavy ny olana ny rano averiko aminareo ny fanontaniana mba raha amiko za koa ta la place ny Andriamatoa filoham-pirenena nametra-pialagna satria ny zavatra nyteneniko ny dradradraiko tamin'ny propagandy hoe mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara satria tsy misy ny asa tapaka ny jiro ohatriny kapokambary nefa vomaika maelafo izy amin'izao fotoagna zao tokony nametra-pialagna satria fahendregna raha tsy mahatanteraka ny zavatra nyteneniny ka oza hoe ny jery na ny saina maolo ny olo ka mba mietrereta ihany ianareo zay mpanohagna bontolo le mpanohagna hoe manosika ohatrany hoe tomobily fa maty motera zany atosika foana fa tsika ty samy malagasy mietrereta ihany satria vomaika mahay mampatezitra vahoaka le fitenenana hoe efa mandroso tsy mety efa mpandrosogna nareo masonareo jamba nefa le olona zany mijaly nareo mahita izy mandroso dia mahatezitra ny vahoaka ka miangavy tompoko mba tsy amerimberina zany fa tandremo satria
tsy ho avy tsy ampoizy amin'ny fiainana dia eo vosahirana. Zay angamba fa marobe ny resaka tiako tenenina zay angamba izy fa magnaraka koa zay ary farany dia farany le tenin'ny député Nèvre Oldine dia hoe anao 3e mandat ou izy na 10e mandat ivavaka amin'Andriamanitra izy aveo andrajoelina mba hirotsaka no za hoe mivavaha fo anao monsieur le député mivavaha tsy fantako zay vavahanao agny fa tsy misy andro agnanaovany andrajoelina 3e mandat zany satria izy no nanova na nagnano constitution hoe tamin'ny tetezamita hoe 2 mandats ihany ny azony filoham-pirenena atao ka matsiro ve ny seza mbola maro ve ny adalagna tiagna ho atao ka hoe anao 3e mandat tsia fandekan-dalàna zany ary ataovy manko fa ho hitanareo inona ny zavatra anjo ataovy manko fa za miteny hoe mivavaha fo anao na aligny na matsagna fa tsy ho anao 3e mandat zany mihitsy Andriamanitra andrajoely satria tsy avelanay vahoaka ka mazava angamba zany.